Ny atao hoe IPC moa dia marindrefy ampiasain'ny Transparency International maneran-tany hijerena ny fivoaran'ny tany kolikoly anatin'ny firenena raika. Notintsika tamin'ny taona 2023 dia 520 ao anatin'izany na 25%. Midika izany fa anisan'ny firenena izay mbola misy kolikoly be indrindra isika eto tany. Ary raha ny laharana koa moa nijerena dia efa 570 amin'ireo firenena 20 amin'izany nijerena izany. Dikan'izay dia tsotra hoe rehefa misy izay tsy fivoaran'izay satria teo aloha 26 ny notintsika izao 25 tsy mivoatra izany misy ny atao hoe stagnation dia tsy mivoatra miaraka amin'izay ihany koa izany ny ady amin'ny kolikoly raha eo amin'ny resaka politika mpanjakana izay mifandraika amin'ny tanora sy ny vehivavy ny jerevana. Inona moa ny zavatra tena ataontsika hoe laharam-pahamehana ao anatin'izany dia ny resaka fanabeazana, ny resaka fahasalamana, ny resaka fampisiana asa ihany koa ho an'ireo sokajin'olona izay misy milaza hoe marefo moa fa za manokana milaza hoe tsy ampy ny fanohanana an'izy ireo mifampidirana azy eo amin'ny sehatr'asa sy ny seham-pampivoarana rehetra. Sakana voalohany angamany aloha dia sakana ara ekonomika. Fatatsika fa eto amin'ny firenetsika mbola anisan'ireo hoe vondron'olona marefo ny tanora sy ny vehivavy noho ny fahasahiranana izay mitraika bebe kokoa any amin'ny zareo dia amin'ny lafiny ara-bola izany zareo mbola azo lazaina hoe marefo eo ny tsy fananana asa, eo ny tsy fananana fidiram-bola matotra dia izay aloha ny sakana voalohany mety tsy ahafahan'ny zareo miditra sy mandray anjara bebe kokoa amin'ny sehatra ny fifidianana. Satria ny vehivavy ange te hirotsaka ho fidiana fa ny fianakaviana no jereny mialoha dia ao anatin'izay raha ohatra ka tsy ampina izy tsy possible ho an'ny vehivavy ny andeha hirotsaka ho fidiana amin'izao satria miankina amin'ny zavatra be dia be izany mirotsaka ho fidiana izany. Fandresena lahatra ny vehivavy hirotsaka ho fidiana ary fandresena lahatra ny olona izay hifidy azy satria safidy io ary tsy maintsy ampina ny olona amin'ny safidiny ampina izy amin'ny fatokisa-tena satria matetika ny olona amin'ny vehivavy ao anatin'ny resehatra politika dia tsy mahatoky tena satria ataoko hoe mety ny fomba fitaizana koa mety ny tafiditra ao anatiny ao dia vehivavy ny tena dia miafiafy fa mila mahasamy traka, mila mahasamy joro ary mila mahasamy teny. Ny sakana faharoa dia sakana ara-politika eo ny finoana na ny fiheverana fa izany politika izany dia raha natokana ho an'ny lehilahy na ho an'ny olon-dehibe fotsiny izany fa tsy hoe tokony handray anjara feno amin'izany ny tanora sy ny vehivavy malagasy. Mahatonga anahy mbola anoy dia satria mbola mahita hoe mbola tsy vita ny ady, mbola tsy vita ny tolona izany hoe mbola betsaka ny rariny tsy manjaka eto amin'ny fiarahamonina malagasy, mbola mahantritsika, mbola tsy mila statistika na isa atotanisa takiny ahoana akory tsika dia mbola mahita izany hoe mbola be dia be ny ankizy tsy afaka mianatra, mbola be dia be ny tanora tsy afaka manohy fianarana any amin'ny université fa indrindrindrindra satria ny sehatra iantsiarako dia mahakasika ny fifidianana sy ny demokrasia, mbola tsy manjaka ny demokrasia eto Madagasikara. Manokana ohatra mahakasika an'izay fifidianana izay vao tanterantsika vao haingana vao teo. Raha tsika mahafantatra fa fifidianana izay notanterahana tao anatina savorovoro, tao anaty tsy fitoniana, tao anaty fizahozahoana, tao anaty fandikana sy fanitsahana zon'olombelona isan-karazany. Ka rehefa mbola mahita ohatrany amiko dia mbola izay mihitsy ny antony tokony mbola anohizany mbola misy tolona sy aty izay mbola mila tohizana. Noho izay antony izay dia maika ankehitriny ny manamafy aloha voalohany indrindra ny politika ny Madagasikara eo amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly tsy ampy ny ezaka efa natao izany. Marantsika fa manana paikady nasionaly sy ny lalàna mifandraika amin'izay fa rehefa io maridrefy io ny jerevana dia averiko ihany hoe tena hita mivandravandra be mihitsy hoe tsy mihetsika tsika izany, tsy ampy ny fiatsehana dia izay aloha izany no mila atao voalohany hamafisina ny ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatra rehetra. Fomba anankiray ahafahantsika mamongotra, miezaka mamongotra izany kolikoly izany ny mifidy solombavambahoaka izay tena vonona hanao ny asa mahasolombavambahoaka azy. Hifidy lalàna aradrariny izay miaro ny zontsika ary tena mamongotra ny kolikoly. Manao ihany koa ny asany ho toy ny asa lehibe sy manan-danja indrindra ao anatin'ny fiainam-pirenena.
izany dia mba hiarovantsika ny firenentsika, izany koa dia mba hiarovantsika ny tenantsika tsirairay. Satria mendrika ho firenena tsy misy kolokolo Madagasikara kanefa tsy ho tanteraka izany raha tsy misy ezaka iombonana avy amin'ny vehivavy, avy amin'ny tanora, avy amin'ny lehilahy, fa koa avy amin'ireo rehetra izay manao ny firenena toy ny solombavam-bahoaka, toy ny ben'ny tanàna, toy ny filoham-pirenena sy ireo androm-panjakana samihafa. Manofy aho hoe vehivavy malagasy tonga saina, vehivavy malagasy tsy mitaza-potsiny ny zavatra manjo anazy fa tena mirotsaka ho tompon'andraikitra sy olom-pirenena. Voalohany aloha eo amin'ny fandehanana mifidy, izany hoe ny fanaraha-maso ny fisoratana anarana ao amin'ny lisam-pifidianana, avy eo ny fanatanterahana ny adidy rehefa tonga izay fotoana izay. Manarak'izay dia manantena ihany koa ary manofy hoe ho maro kokoa ny vehivavy milatsaka ho fidiana ary maro ihany koa ny vehivavy izay hifidy ny vehivavy fa tsy hoe milatsaka ho fidiana fotsiny izy ireny nefany avy eo tsy omentsika fahatokisana hitondra ny feo antsika eo amin'izay fitantanana ny firenena izay. Za tsy miteny hoe tsy misy manao ratsy ny vehivavy, fa ny vehivavy angambany amin'ny hafa misy ny fotom-pisaina ny vehivavy, hafa angambany fomba fahitana an'izao tontolo izao, dia mba ho betsaka kokoa ny andray an-tanana, ny rotsaka ho fidiana amin'ny solombavam-bahoaka na amin'ny mahamera azy. Dia hita hoe rehefa ny vehivavy mitondra na orinasa io, na fikambanana io, na fiangonana io, ninona io, dia ambony kokoa ny tahan'ny fahitsiana na intégrité ao anatin'izay zavatra tantanany izay. Izany hoe ny vehivavy manana an'izay singa manokana hoe mandala ny fahitsiana izay, dikan'izay agent efficace na hoe afaka miady amin'ny fomba mahomby amin'ny kolokolo ny vehivavy ka dia ndao ary.